Andriamanitra amin'ity taona fito amby folo sy roa arivo ity. Chers mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes heureux de vous recevoir pour la fête nationale malgache de l'année 2017. En attendant, on va écouter l'hymne national et nous vous demandons d'être debout, s'il vous plaît. Petraka daholo arazavady, asseyez-vous s'il vous plaît. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny anomboako ny resaka moa zany dia mangataka fahanginana kely zany fahatsiarovana ny consul izay maty tamin'ity taona ity zany dia monsieur Raharola Augustin. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga soa ato amin'ny fety pirenena malagasy aty Canada amin'ity taona fito amby folo sy roa arivo ity. Isaorako manokana Andriamatoa consul général ny Madagasikara zany eto Montréal amin'ny fanomezan'ny voninahitra zany ny fety pirenena antsika malagasy. Ny mpiray tanindrazana rehetra izay tonga manotrona eto ankalaza ny fety pirenena. Voninahitra ho azy zany eto amin'ny fondation Jeanne Forêt zany ny mandray atsika rehetra ato amin'ity fety ity. Ny fondation Jeanne Forêt moa zany dia organisme à but non lucratif, zany hoe tsy mitady tombontsoa manokana zany fa asa soa zany no atao ato amin'ny fondation Jeanne Forêt, zany hoe ny fandraisana zany ny immigrant zay tonga na ny mpiavy zany ary ny manoro hevitra azy ny manampy azy amin'ny ataontsika hoe nga hoe fitadiavana asa, amin'ny fitadiavana trano ary indrindrandrindra moa zany ny tena hoe zavatra tena soritan'ny fondation Jeanne Forêt zany dia ny eo amin'ny resaka zany hoe ny fakaherezana ara-toetsaina, satria ireo zavatra ny tany saiko teo ireo efa betsaka ny ataontsika ngamba hoe organisme manao an'io zavatra io zany, fa ny eo amin'ny lafin'ny fakaherezana, ny eo amin'ny resaka heritsaina zany no tena imasoko zany amin'ny alalan'ny fampitana ireo torohevitra maro samihafa amin'ny alalan'ny YouTube zany Jeanne Forêt Santé, satria miainga amin'ny tsirairay ny ataontsika hoe fampandrosoana, miainga amin'ny ezaka, miainga amin'ny fitiavana, ny fampandrosoana ny tanindrazana, satria tsy maintsy olona salama saina sy vatana ary olona
ataontsika nga hoe manana ny atao hoe fitokisantena, manana ny atao hoe fitiavan'ny tenany, zany hoe estime de soi ny filazany zareo azy eto zany. Ireo zavatra rehetrarehetrareo zany a mila koloina ao amintsika vao zay tsika vao afaka hiroso. Fa satria raha ohatra ianao tsy tia ny tenanao, ahoana moa ny fomba hitiavanao ny manodidina anao, ahoana ny hitiavanao ny tanindrazanao, ahoana ny hitiavanao ny asanao. Ka ny fikoloana an'izay le hoe fitiavana ao amin'ny tena zay zany a, zay zany a no tena hoe zava-dehibe a amin'ny fandaharana izay atolotra ao amin'ny YouTube ary anetanako ny mpiray tanindrazana rehetra, satria tsy mora ny ataontsika hoe zany hoe mifindra monina zany, tsy mora zany satria tsy mitovy amin'ny fomba niainantsika tany Madagasikara, ny fomba hiainana aty, na ny toe-tsaina tsika zatra ny moramora, izy fast. Zavatra rehetrarehetra tsy maintsy atao kitakitana daholo. Ary eo ihany koa zany a ny resaka ara-tsakafo izay tsy tokony ho adinontsika fa ny zavatra naturel ara-boajanahary dia tsara ho an'ny fahasalamana. Fa sanatria koa tsika tsy hoe andeha hanenjika ny sakafo rehetra zay any amin'ny supermarché dia fa adino ny sakafo tena hoe ara-pahasalamana zany, satria miainga eo daholo koa ny fahasalamana. Ary raha ny statistika ny Santé Canada zany a dia nilaza fa salama tsara ny olona ny mpiavy any amin'ny toerana misy azy a, ary rehefa tonga eto a dia hita daholo ny karazana aretina toy ny diabeta, ny hypertension artérielle, ny cancer, ary ny areti-tsaina, ny dépression nerveuse, ary indrindrandrindra nahitana koa kana schizophrenie zany a amin'ny mpiavy. Ka ireo zavatra rehetrarehetra reo zany a dia mila jerena akaiky dia akaiky amin'ny fomba fisakafoanana sy amin'ny fomba fiainana. Tokony manao fietsehana rabatana foana zany, tsy voatery tsika koa hoe andeha any amin'ny salle de gym zay mety hoe lafolafo kokoa, fa na ao an-trano manao la marche ohatr'izay zany a dia fomba entina zany a azontsika entina hitaizantsika ny vatana sy ny fanahy. Ny zavatra tiako mariana koa zany a dia ny hoe tompona ndraikitsika amin'ny zavatra rehetra zay ataontsika. Tompona ndraikitsika nandeha aty, izany hoe efa olon-dehibe anao ny safidy andeha aty, ary rehefa hitanao ny fiainana aty hoe tena samihafa mihitsy zany a amin'ny fiainana ny Madagasikara, dia tokony zany a anao ny fandanjalanjana hoe inona moa zany a no tena tombotsoko, inona no tena diako aty. Ary eo zany ianao a no manao a ny ataontsika hoe zany a fampitahana ny fiainanao tany sy ny aty, satria ny antony namafisako ny atao hoe fandraisana andraikitra dia rehefa tsy mandray andraikitra ianao tamin'ny safidy ny raisinao dia valin'izay zavatra rehetrarehetra izay dia mikorotana ny sainao, mikorotana ny fiainanao, mikorotana ny fanambadianao, mikorotana ny manodidina anao, satria ianao tsy afaka anao ny fandanjalanjana ny hoe inona zany a ny andraikitra raisiko ny fidy ny andeha aty. Ka tsy tokony zany a andeha anome tsiny andrakoto, anome atsiny andrabe amin'ny zay safidiny raisinao, fa tokony hoe mahay tsara zany ianao a mitatana ny fiainanao zany a manoloana ny zavatra rehetra misy a, manoloana ny atao hoe fiovana zany, satria zay no miteraka ny atao hoe violence psychologique, zany hoe ny herisetra izay misy zany a dia ilay fijaliana ao aminao, ka raha tsy ianao ihany no afaka analan'izay zavatra zay a dia zay ilay miteraka korotana, ary indrindrandrindra koa zany a miteraka ny aretina. Ny fondation Jeanne Forêt koa zany a dia manao asa soa koa zany a any Madagasikara, efa nanome akanjo an'ireo izay mahantra sakafo, ary mbola misy ihany koa zany a ny projet ataon'ny
Fondation Jeanne Forêt zany amin'ny fanorenana musée ao Kianjasoa Fianaratsoa zany ao amin'ny toerana naterahako dia io zany mba hanatsarana tanàna ary mba apiditra bebe kokoa zany ny tourisme apidimbola ao amin'ny tanàna zany no tena hoe tanjona. Ary eo ihany koa mbola misy ihany koa zany ny projet izay fanentanana zany ny vahoaka hitandro ny fahasalamana zany sy indrindrandrindra zany amin'ny resaka homamiadana ny homamiadan'olo eo amin'ny vehivavy mbola be dia be zany tsy mahafantatra zany ny hoe inona marina ny tokony ataony dia maheno zavatra hafahafa izy dia kobokobosiny ao fotsiny ny aretina kanefa misy zavatra be dia be zany azo atao hisorohana andreo karazana aretina reo ao anatin'izany koa zany ny ataontsika koa zany hoe ny areti-po maladie cardiovasculaire mbola betsaka zany ny tsy fahalalana ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay ka ao anatin'ny projet daholo zany ny fampahafantarana ny olona ny fahaizana misakafo ara-pahasalamana ny fanaovana fanetseham-batana ary indrindraindrindra zany ny eo amin'ny resaka filaminantsaina dia toy izay zany no azona tolotra ho anareo androany tompoky lahy sy tompoky vavy ary mbola mirary soa zany atsika mianakavy tratry ny asaramanitra